Alléluia. Dia amin'ny fifaliana lehibe indray ny eo antsika tsirairay avy amin'izao fotoana androany zao raha lasa navavy malala. Dia fahamonina fiadanana tompo amintsika rehetrarehetra izay tratra eto indray amin'ity androany ity izay tonga ao anatin'izao fandarantsika vavaka fiambenana izay rahanao fandarana andramika izao ny Aki radio ny Aki media dia ny mpikambana anatin'ny vavaka fiambenana fa indrindra moa fa ny gropy izay maharesy izay miaraka aminay manotontosana izao fandarana izao ka dia fiadanana tompony eo amintsika tsirairay avy dia hotahin'Andriamanitra ny tsika rehetrarehetra izay tratrantso miaraka aminay eto amin'ity androany ity ka dia arabaina manokana raha la tahiry mareo ny hitako niditra voalohany teto tahiny tompo ianao mahevare rasoa heriniaina maolo faly rasoary malala rodiny marie rasoa heriniaina rasoary malala ebe manambotso sandolany irina marie gilda velatsiny itody raoniso erikaraky mamambalitina ianitra ny irina tsily amboara miel tahiny tompo daholo tsika rehetrarehetra erikaraka rodiny marie efa narabaiko teo alleloia tahiny tompo kambana ranta malala eliana tahiny jesosy tsika tsirairay avy ny fiadanany tompony ho amintsika rehetrarehetra dia terabana manokana raha androany nao niaraka taminay teto dia arabaina manokana ianao tonga soa ianao ary dia matoky sy mino tsika fa ifampahereto amin'ity androany ity teteny aminao raha androany ianao vao naketo dia teteny aminao fa tsy kisendrasendra ny ahatongavanao teto fa misy raha ilan'ny tompo anao dia maneke mieno fa misy hafatra ho anao eto amin'ity androany ity tahiny tompo ranabavy RTCR Verselina Yama Marie Rafa Razana Monika Elisa Tsiala tahin'Andriamanitra isika tsirairay avy Olgara Norso Naira Keron Fleur Marijo tahiny Jesosy tsika rehetrarehetra miloha zavatra rehetra aloha dia antontsika aloha hitondra bavaka zao fandarana zao mba ho feno fanatrehan'Andriamanitra ka hikasika tsika rehetrarehetra anatin'ny tokantrano rehetrarehetra any ary hitsatoka hatrany anatin'ny fona lalana any ny tenin'Andriamanitra amin'ity androany ity faly raha heritovo tahiny tompo felana rakoto Verselina efa narabaiko teo Yama tahiny Jesosy Bert Sava tahiny tompo tsika tsirairay avy ka andao ampandrotsika raha lahantsika Tojo Mikael hivavaka ho an'izao fandarantsika zao zao tiana tafita soa tahiny Jesosy mahereza tahiny tompo ary raha laha Tojo anao ny fitenenana tahiny tompo pastera dia tahiny tompo koa rehetrarehetra izay manaraka an'izao vavaka fiambenana isan'andro isan'andro zao miaraka hivavaka ry Andriamanitra ranay eo izay masina tsara indrindra velo mpisaoranao izay Andriamanitra miteranao ny fonay ny sainay ny vavanay Andriamanitra fa tsara ianao satria noho ny fahamindraponao any Andriamanitra noho ny fitiavanao anay manokana any Andriamanitra dia mbola tafavory eto indray izay havita somatsara indray Andriamanitra ny asa aranofo Andriamanitra ny andraikitra izay amin'ny maha olombelona anay nataonay dia izao Andriamanitra ho eto anilanao indray izay eto tongotra ohatra nataon'ny Maria Andriamanitra eno izay niteneninao indray Andriamanitra dia mitenena aminay fa vonona eno ny mpanomponao satria mahafinaritra foana Andriamanitra ny teny izay alokon'ny vavanao eo Andriamanitra dia teny fanasitranana misy ositra teny fanafahana Andriamanitra teny fampaherezana teny fitiavana dia mitenena Andriamanitra tendreo mihitsy ny lelan'ny mpanomponao izay tondra ny teninao eo pastera miala belatra koa Andriamanitra dia tena hoe hipaika ty anatinay ny hafatra anao Andriamanitra hatramin'ny teny farany kely na farany lehibe Andriamanitra dia tena ho voarayana indray ny hafatra anao androany dia eo koa Andriamanitra ny vavaka ho an'ny fanombohana sy ny ferin'ny Andriamanitra dia kiny ny feno am-pelantananao dia rakofo ny rano Jesosy Kristy masina Andriamanitra koneksionay mba handeha somatsara dia anay rehetrarehetra koa Andriamanitra tegna ne tena hifantoko Andriamanitra androany izay ny andalana Andriamanitra nefa dia hiaraka aminay dia anao ny aniraka ny anjelinao masina Andriamanitra hitantana ny diany dia ho tonga somatsara eto hiaraka aminay eto Andriamanitra sy mbola tsy toy ny vavaka Andriamanitra nefa mahasoa an'izao fandarana zao Andriamanitra tegna ny anao ny anatanteraka an'izany Andriamanitra dia misaotra masina tiana be voninahitra teo anao sandratana teo anao alleluia amen alleluia mankasitraka ndralatojo tao anatin'izay vavaka fanomboana izay dia hotahin'Andriamanitra ny ianao sy ny ankonanao sy ny zavatra rehetra izay ataony ny tananao momba ny tanan'Andriamanitra androany dia ny ekiperaka amintsika eto dia rahala tojo ny vavaka fanomboana dia androany Ranabaviaina no vavaka no hitondra ny tenin'Andriamanitra
ary vavaka ho an'ny firenena raha nabavitsika Roli. Raha toy moa ny Allemagne anabaviaina eto anaty tany Allemagne ary taloha efa eto Frantsa efa ela de raha nabavy Roli any Allemagne ihany koa no hitondra ny tenin'Andriamanitra vavaka ho an'ny firenena. Ka mandra-piomakomantsika ary hitondra antsika anaty tenin'Andriamanitra raha nabaviaina de mandra-piomakomantsika de tsika hitondra an'izao hitondra aka ny baiboly ianao aka ny firana ianao firana aka ny stylo ianao taratasy inote ianao fa za mino fa misy zavatra horaisinao reto amin'ity androany ity ka de sady maka toerana ianao no maka toerana tsara ianao ataonao tsara zay mampahazo aina anao de eny tenin'Andriamanitra avy hatrany isika tsirairay avy. Tsara manamarika fa ho antsika izay mety mbola tsy mahafantatra de amin'ny alakamisy zao amin'ny zoma mantsy azafady zoma sabotsy lahady ho avy zao tsika de fady anina 3 andro zoma sabotsy ary ny alahady de ny alakamisy ho avy zao no fandraisana anarana ianareo rehetra izay vonona hiditra ao anatin'ny fivadikanana mariako. Le olona vonona hiditra amin'ny fivadikanana io de olona hifady hanina mety miasa ianao mety sady miasa ihany ianao fa nefa ianao nanoka tena hifady hanina andrisin'ny 3 andro de anaraka ny zavatra ny programme zay ataontsika eto dia amin'ny lakamisy ianareo vao miteny amiko mandefa MP amiko de anamboarako groupe. Tsy mbola zao nareo no mandefa MP amiko manjary adiniko ny anaranareo mety misy fotoana mbola tsy afaka mandray note de amin'ny alakamisy ny fisoratana anarana. De tsara ihany koa ianareo zay manao an'izay hiditra am'izay fivadikana zay ny tsara indrindra de mba manana Zoom ianareo. Mi-installer zany nareo Zoom ao anatin'ny telefaonina anareo de amin'ny alalan'ny Zoom no ifandraisantsika amin'io. Manomboka amin'ny folo maraina hatramin'ny 4 ora sasany miaraka eto foana tsika. Ny vavaka fiambenana de mbola misy ny zoma alina, ny sabotsy alina de ho tenentsika amin'ny herinandro ity na ataontsika sabotsy alina na ataontsika lahady alina fa mety ho ataontsika sabotsy alina ny vavaka fiambenana de ny lahady alina vita ny fivadikanana makaina tanteraka tsika tsy mihona ndretsika raha tsy ny alatsinainy fa ho confirmentsika eo amin'ny alarobia ny momba an'izay. De tahiny tompo tiana rakoto arzaka Yama Tina Lovely Tina Aimé Lovely efa narabaiko teo daholo de tonga soa nareo faly zay miaraka aminareo maolo falimo efa narabaiko koa Bert Sava efa narabaiko ndawatsika inuire Iramapune izy ty Iramapune voalohany indrindra taminy tao anatin'ny album 1 zay natao Mapune izay tamin'ny taona 2010 moa ty clip ity de atolotra tao ampifaliana elaela sika tsy neno azy tompo-tokana mandray nizanizy izy naiza anao na avaiza anao na izy anao na inona saranga misy anao na inona firazana anao de zao mandray atsika Jesosy niza de atao ho ao aminy isika iany tolotentsika ao arinan'izy dia meno finaritra ary. Missy Fanaina, this is our child too. The Fanila now, Milano now.
Alleloia isaorantsika an'Andriamanitra izany hira izany a de tamin'ny fahafiry taona mampiona namoaka an'iny tamin'ny 2009 zany hoe tamin'ny firy taona lasa zany 12 taona lasa zany iny a 2009 2019 12 taona lasa zany a ireny hira hitatsika ireny a no navoaka iny hirany voalohany iny ny hirany voalohany satria mampionona mantsy tao anatina tarika hafa izy taloha tao anatina tarika anankiray evangelika zay izy a lead vocal tao izy de aveo izy a no nandeha rery amizay izy aveo a nandeha tamin'ny mampionona anazy a de iny hitanareo iny. Alleloia. Fantatrareo raha mahita anay tsara na tsy mahita anay tsara fa ny anay zao aty ohatry ny lasa tsy mipoitra ny sary a. Mahita tsara ve nareo zao? Mangatana mba itenareo raha mahita anay nareo am'izao fotoana zao a. Hitanareo tsara ve zao zay? Aty aminay aloha ohatry ny tsy mahita ve? Andraso vetivety aloha a. Mahita tsara ny avy ty amiko zany mba nisy fotoana tratran'le ohatry ny nahazo any ranabavy tena tsy mahita a. Za zao tsy mahita ny tenako mahavariny zany rehefa mahita tsara nareo de zay zava-dehibe. Alleloia. Ny soratrareo ny hitako fa ny tenako tsy hitako a sambatra nefa zay mino fa tsy mahita. Eliane pa Eliane, Soameva, Elisa Tsiala, Rodine Marie, Sendra Betsi, Jaotina Tapitaso, Raheriniaina Nathalie, Marie Jo efa narabaiko teo, Tsiry Amboaramiel mbola tsy narabaiko teo, Tahiny Jesosy a, isika rehetrarehetra, Roli Anisa mahita tsara, Patsimetsika, Lantonina mahita tsara, Noeli Fantou mahita tsara, mahafinaritra rehefa mahita tsara. Alleloia. Andao atsika eno anabavy Linda mahita tsara daholo. Alleloia. Mahafinaritra zany e. Andao atsika aloha eno toriteny a izay hoentin'ny anabavintsika iaina avy eto Frantsa de iveriny tantsika rehefa aveo a iveriny tana rehefa aveo mamelabelatra ny tenin'Andriamanitra. Andao ary a tany tompo Olgaran'Orso na Irakeron tany tompontsika rehetrarehetra. Rehefa mahita nareo de tsara fa za aloha de tena tsy mahita nefa de ndao ary lasarytsika iaraka amin'ny anabaviana
Mino finaritra dia rehefa antsika mihaona eto a. Alleluia. Amen. Taintompo pastera dia manao fetanan'i Jesosy Kristy koa amintsika tsirairay avy izay tonga eto indray amin'izao alina izao a. Dia tonga indray ry havana ny fotoana izay mitsika ny tenin'Andriamanitra. Dia raha sady ny baibolinao a, dia mansady ny fonao andran'izany tenin'Andriamanitra izany. Dia mino ry havana fa hifankaherintsika eto a, ary ny tenin'Andriamanitra izay vakiana eto androany dia tena mino fanampahiranao. Raisy ny baibolinao dia vakiana ao amin'ny Matio a, toko faha 15, andininy faha 9. Matio toko faha 15, andininy faha 9 ka hatramin'ny faha 13. Antsika ry havana hanao defy a. Tsy haiko ianao raha efa nanao an'izany defy izany teo amin'ny fiainanao. Defy amin'ny Jesosy io. Ohatra hoe misy tenin'Andriamanitra izay vakianao, misy ny tenim-panantenana izay nomeny Jesosy ianao dia hanaovanao defy amin'Andriamanitra. Fa izaho ry havana efa nanao an'izany a. Ty tenin'Andriamanitra ty tiako be ilay hoe manompo an'i Jehovah Andriamanitra ao dia hitany haninao sy ny raninao izy ary hoesorina aminao ny aretina rehetra. Tazomiko tamin'izany teny izany Andriamanitra ry havana. Ary tena niteneniko hoe izaho Jesosy tena hanompo anao a. Tena hanompo anao a. Fa ataovy marina amiko ty teninao ty. Fa tena tsy fireharehana ry havana fa tena voninahitra ho an'Andriamanitra. Fa tena fitahiana no iainako ary tsy zavatra izay mahory ahy ry havana, tsy hoe mirehare, fa ny zavatra izay ilaiko andavanandro dia omeny Jesosy anahy ary marina tamiko izany teny izany hoe manompo an'i Jehovah Andriamanitra ao dia ho tahiny ny haninao sy ny raninao. Dia nanao defy taminazy aho hoe izaho nompo anao Andriamanitra fa ataovy marina amiko izany dia tena namarininy tamiko ry havana izany a. Dia androany koa izaho tena te hampahery antsika hoe mety misy zavatra tianao angatahana amin'i Jesosy, mety misy zavatra tena irinao dia ataovy amin'i Jesosy izany hoe izaho no an'izao Jesosy dia ho hitako eo ny vokany hoe dia donko antsika maka an'ity tenin'Andriamanitra ity amin'ny anaran'i Jesosy. Matio toko faha 15, andininy faha 9 manao hoe ary raha niala teo Jesosy dia soramandry aloha manao hoe nasitrana an'i Jesosy ny mararimaro sy ny nampihinanan'ny olona tsy omby 4,000 ary ny nitadiavan'ny fariseo sy ny sadoseo famantarana avy any an-danitra amin'ny anaran'i Jesosy. Ary raha niala teo Jesosy dia nankany amoron-dranomasin'i Galilea izy ary niakatra nankeo an-tendrombohitra izy ka nipetraka teo. Ary nisy vahoaka betsaka nankeo aminy nitondra ny mandringa, ny jamba, ny mona, ny kilemaina ary ny maro hafa koa ka nametraka azy teo akaiky ny tongotr'i Jesosy dia nahasitrana azy izy. Ka dia talanjona ny vahoaka raha nahita ny mona miteny, ny kilemaina sitrana, ny mandringa afaka, ny jamba mahiratra dia nankalaza an'Andriamanitra ny Israely izy. Alleluia. Teto izany ry havana dia resaka fanasitrahana no miseho teto. Dia androany a, mety manana olana ianao, mety manana aretina tena hoe aretina ara-nofo mihitsy tena miatraika amin'ny vatanao, antonany maro ohatra. Dia efa nitady dokotera ianao, nitady taizataiza ianao. Maro ny dokotera ry havana, maro ny dokotera manasitrana, maro ny dokotera manana spesialite any, misy ny spesialite amin'ny fo, amin'ny vanitaolana, amin'ny resaka amin'ny hoditra. Betsaka izy ireny a, betsaka ny mahay a, betsaka ny efa nanasitrana. Fa androany ianao mety efa nanantona andreny ianao, mety efa nitady andreny ianao, dia mety sitrana ianao fa mety nomeny fanafody fotsiny hitaizana an'io retinao io. Mety efa maro ny zavatra nalehanao ry havana, tadiavanao vahaolana, fa hatramin'izao ianao dia mbola taizan'izany aretin'izany ihany, hatramin'izao ianao dia mbola tsy afaka ihany. Dia manana vahaolana iray aminao a, manana dokotera anankiray tena mahagaga, dokotera anankiray tena miavaka, dokotera anankiray tena hoe manasitrana ny aretina rehetra, tena hoe spesialite an-daholo ny aretina rehetrarehetra, na inona zavatra hoentinao eo, na hoe jamba ara-bakiteny mihitsy ianao, tena hoe kilemaina ianao, tena hoe manana aretina amin'ny fo ianao, misy cancer ianao, mandringa ianao, marenina ianao, tena hoe ara-bakiteny. Na inona aretina mahazo anao amin'izao fotoan'izao ry havana, dia misy dokotera anankiray tena manasitrana an'izany aretina izany. Dia tsy izy izany fa ilay Jesosy. Ilay Jesosy mahagaga, ilay Jesosy manafaka, ilay Jesosy ambonin'ny dokotera rehetrarehetra.
Jesosy ambony profeseur rehetrarehetra niza milaza azy ho mahay eto amin'ity tany ity dia izany Jesosy izany dia afaka anasitrana anao. Dia ozy ny ten'Andriamanitra ry havana hoe misy vahoaka betsaka ozy izy nankeo aminy. Izany hoe iza no afaka hanantona an' Jesosy, tsika rehetrarehetra ry havana. Ianao io za, niza ninona toerana misy anao amin'izao fotoana izao dia afaka manantona an' Jesosy ianao. Eto izany Jesosy dia tsy hijery mihitsy hoe anota venao, tsy hijery mihitsy Jesosy eto hoe ohatry ny ahoana izany falim-piainanao izany, ohatry ny ahoana izany fiainanao izany. Fa teto dia vahoaka betsaka hoy izy ny ten'Andriamanitra nanantona anazy. Ka ninona zavatra efa vitanao, ninona toerana misy anao. Dia ndao fotsiny tsika hanantona an' Jesosy, hitondra an'izay zavatra mavesatra rehetrarehetra anatsika any, hitondra an'izay zavatra manahirana. Eto aretina fa tsy voatery aretina koa no entinao eo amin'i Jesosy. Mety olana ao an-tokantrano, mety olana amin'ny asanao, mety zavatra mamatotra anao ataonany maro, mety tahotra, mety tebiteby. Afaka manantona an' Jesosy ianao. Fa Jesosy eto dia tsy hijery mihitsy hoe avitaiza ianao. Jesosy eto dia tsy hijery mihitsy hoe mpanota be ve ity olona ity. Fa ny ilain'i Jesosy aminao fotsiny androany dia ny hanantonanao anazy, hanaovanao dingana manantona anazy. Izany ny ilain'i Jesosy amintsika androany ry havana. Tsy mifidy tavan'olona izy androany, niza ianao mihaino eto androany, niza ianao mihaino an'izany tenin'Andriamanitra izany androany. Dia ndao anatiny fa reto vahoaka reto ry havana nge rehefa nanantona an' Jesosy izy tondra ny marary sy ny rehetrarehetra izy tsy voatery hoe olona mpivavaka be ireo, tsy voatery hoe olona efa nanaraka ny sitrapon'Andriamanitra hoe efa masina be ireo, fa mety naharere sion-dresaka tany fotsiny izy, mety nahare fotsiny izy hoe izany Jesosy izany nge ka manasitrana izany Jesosy izany nge ka manafaka dia nahare an'izany izy dia nanantona izy, nanao dingana izy, nanantona an' Jesosy, nitady an' Jesosy dia sitrana. Dia androany koa mety vao androany ianao nahaino an'izany tsy fantatro, fa androany ianao maheno fotsiny hoe izany Jesosy izany dia manasitrana naretina rehetra, afaka hanafaka anao izy. Dia renao koa izany androany dia ndao hanantona fotsiny, tsy mijery, tsy mizahanao, tsy mitsara anao Jesosy androany, niza ho ahy ianao maheno an'izany. Ninona olana eo aminao, ninona vesatra ny anatinao any, dia nahareny ten'Andriamanitra ianao dia ndao hanantona an' Jesosy fa izy afaka hanasitrana anao. Aleloia. Dia aza misalasala fa za ity ry havana, tsy maninona raha ao anatin'ny aretina, tsy maninona raha ao anatin'ny olanao io nanantonanao an' Jesosy, tsy maninona izany. Fa za koa ry havana atao teren'ny zava-nisy, teren'ny olana, izay ny nantonako an' Jesosy. Fa rehefa nisotran'i Jesosy kosa nefa, rehefa nahafahan'i Jesosy tao anatin'ny zavatra nanahirana nefa ry havana dia tena nanolo tena ho anazy ary nanompo anazy, tena nanaraka ny sitrapony. Dia androany mampahery anao tsy maninona raha ao anatin'ny olanao nanantonanao Jesosy. Aza mihaino olona hoe aretina ve nanantonanao an' Jesosy, aretina ve izay fa ianao vao mba hivavaka, tsy maninona izany ry havana, tena hoe manantona mihitsy, tena tedavy mihitsy Jesosy hoe za Jesosy tsy mahita vahaolana fa tena ianao sisa ny faravaholako hanantona anao za, ianao sisa ny farafanantenako fa tsy maninona izany ry havana. Manantona ianao, ny ilain'i Jesosy amintsika androany dia ny hanantona antsika anazy. Ary raha makany amin'ny dokotera ianao ry havana dia dokotera olombelona dia ny ilainy aminao dia mila vola ianao, izay vao sitrana. Fa androany Jesosy ny ilainy aminao dia dingana ataonao, dingana pa ataonao amin'i Jesosy. Ary ny zavatra lehibe, tena lehibe anankiray andrasan'i Jesosy aminao ry havana dia ny finoanao. Raha ino ianao ozy ny ten'Andriamanitra dia ahita ny voninahitr'Andriamanitra. Donc itsika jery ten'Andriamanitra kiray ao Mateo 4:5-7 manao hoe teto ry havana nisy vahoaka maro. Mateo 1:20 Mateo 1:20 manao hoe ozy Jesosy hoe ary Jesosy namalaka nanao taminy hoe lazaiko aminareo marina tokoa raha manampinoana ianareo ka tsy miana any dia tsy izao natao tamin'ny aviavy izao ihany no vitanareo, fa hiteny amin'ny tendrombohitra ity aza nareo ka na hoe mifindra ianao ka mianjera ny an-dranomasina dia ho tonga izany. Ary na inona angatanareo amin'ny fivavahana atao amin'ny finoana dia ho azonareo. Aleloia. Eto ry havana dia mila finoana ao Andriamanitra.
androany koa mety efa mpanompon'Andriamanitra taonany maro ianao, mety efa nanao sitrapon'Andriamanitra ianao, mety efa masina be, mety efa tena hoe manao asa soa, mety efa tena ao anatin'ny fahamasinana tanteraka, fa mety mbola tsy sitrana, mety mbola tsy afaka amin'ny zavatra, mety mbola misy zavatra mamatotra anao. Dia jereo aloha ny tena anao hoe manam-pinoana ve ianao, fa ny finoana io ravana dia tena ngeza be ary tena ilaina, fa Andriamanitra Jesosy dia tsy manasitrana, tsy manao zavatra, tsy manao fahagagana amin'ny olona tsy manam-pinoana zany izy. Jerentsika izany ten'Andriamanitra izany ao Matio 7:7-8 manao hoe teo zany ny fariseo dia tsy nanam-pinoana ny fariseo teto dia tsy tanao fahagagana teo Jesosy. Matio 7:7-8 manao hoe ary tsy nanao asa lehibe maro teo izy noho ny tsy finoana ireo, zany hoe Jesosy zany tsy nanao asa lehibe teo satria tsy nanam-pinoana ilay olona. Dia androany raha te hahita fahagagan'Andriamanitra ianao, raha te hahita an'izany fahasitranana izany ianao ry havana, dia manantona an'i Jesosy ao anatin'ny finoana. Amen. Dia manasa anao koa izaho ry havana amin'ny 27-28 février ity misy fifadikanana ho ataontsika. Dia raha vakitsika aloha ny ten'Andriamanitra teo vakikely aminao ny ten'Andriamanitra fa ianao ry havana rehefa manantona an'Andriamanitra, rehefa manantona an' Jesosy ianao dia tsy avela niala maina zany, tsy avela novery maina zany. Mateo 5:12 vakitsika kely ny toan'ilay ten'Andriamanitra teo. 12:13 manao hoe ary Jesosy niantso ny mpianana keo aminy ka nanao hoe mahahony ahy ny vahoaka fa efa nitoetra atelona taty amiko izy ka tsy mananko hanina ary tsy tiako ny ampody azy tsy mihinana fandrao reraky ny andalana izy. Mahahony ahy ny vahoaka hozy izy fa efa nitoetra atelona taty amiko izy ka tsy mananko hanina ary tsy tiako ny ampody azy tsy mihinana. Zao ry havana amin'ny fifadikana ataontsika telo andro dia tena hitady an'Andriamanitra tsika, tena hikatsaka an'Andriamanitra tsika, hitady anazy anatin'ny fivavahana, tena hitoetra eo ampototry ny tongotry Jesosy tsika. Dia manasa anao zaho ry havana hoe andaontsika hikatsaka, hoentintsika eo aminy daholo izay zavatra mavesatra, hoentintsika eo aminy daholo izay zavatra tiantsika hangatahana, dia hanana finoantsika fa hivoaka amin'izany anatin'ny telo andro izany tsika dia tsy hijerentsika fotsiny Andriamanitra, tsy hamelantsika amin'ny etahantsika ny dirantsika tao Andriamanitra araka ny teniny teto hoe mahahony ahy ny vahoaka hozy izy fa efa nitoetra atelona taty amiko izy, zany hoe raha hitoetra atelona eo amin'ny Jesosy koa tsika amin'ny fifadikana io ry havana dia minoa ianao fa tena hisy fahagagana lehibe eo amin'ny fiainanao, tena hanao zavatra mahagaga eo amin'ny fiainanao Jesosy, tena afaka ny hanasitrana anao Jesosy ry havana. Andaontsika hanampinoana, andaontsika hanantona an' Jesosy, andaontsika tena hikatsaka, tena na dia ny sombin-damban'i Jesosy ary no voarahintsika, no voakasikintsika dia ahazo fanasitranantsika, ahazo zavatra lehibe tsika. Dia mino ry havana fa nakainao zany ten'Andriamanitra zany. Jesosy mpanasitrana, Jesosy mahay ny fahagagana rehetrarehetra kanefa tsy ny olona rehetra ny sitraniny fa ny olona manana finoana ry havana, ny olona tena mangataka amin'ny finoana sy amin'ny fivavahana. Dia andaontsika hiditra amin'izany fifadikanana ao anatin'ny finoana zany, fifadikanana arahana finoana, arahana vavaka, dia hitanao fa iseho aminao ny voninahitr'Andriamanitra. Mety tsy eo eo zany, mety tsy hoe zao dia zao zany, fa rehefa mangataka amin'ny finoana koa nefa ny ianao dia mila maharitra, mila miandry an'Andriamanitra, mila manana faharetana fanao zava-mahagaga eo amin'ny fiainanao Jesosy satria mahefa ny zavatra rehetra izy ry havana. Dia voninahitra ho an'Andriamanitra ny amin'izany tenin'izany andao anatona an'i Jesosy tsika fa tsy zavatra izay tsy hainy atao, zavatra tsy hain'olombelona atao ozy izy ny ten'Andriamanitra fa hain'Andriamanitra atao dia andaontsika hino anazy fa mahefa ny zavatra rehetra izy. Dia voninahitra ho azy irery ihany dia mahireza daholo tsika rehetrarehetra fa iny tombo daholo. Halleluja. Ankasitraka ny anabaviaintsika. Ny aloha dia voamenao ilay fekira fotsiny ny irina isan'ny hira tiako be mihitsy ny hira fekira nataon'ny fon iny, mahafinaritra anahy ny hira iny. Halleluja. Dia misaotra anao ny amin'ilay hira moa
Atsiarovana ny samy manana efa manana fehikirana moa izy ireo. Jonathan koa zao tiako be le fehikirana raha Jonathan rehefa maraina iny a. Raha Ratotso efa manana ny fehikirany a. Alleloia. Mahafinaritra asiana fond kely raha ohatrany izy mahafinaritra be. De misaotra anareo. Misaotra anareo koa mankasitraka ny anam-pahaviaina. Fa ny fankasitrahanareo andreo ankizy mitoroteny ireo dia mahatonga anazy a mbola handroso bebe kokoa. Alleloia. Ary de nareo tsy hoe mankasitraka, fantatra fa tsy mankasitraka fotsiny nareo fa samy matsapitsika fa mampahery zany toroteny zany. Alleloia. Mampahery zany ary reny ankizy reny koa afaka soratan'ny anam-pahaviana hoe hafirina ianao zay teto a fa mampahery anao koa fa reny olona reny koa de olana tahaka ny atongavanao voalohany eto ny atongavan-dreny. De mavy zany ny fotoana raha ianao io misy olana tonga eto io a de mandroso ianao a de tsy miembotra ianao a de ho lasa mpitoroteny tahaka ny ranabavy iaina hereny ihany koa. Alleloia. De mankasitraka anareo a satria mampahery ny ankizy reny fankasitrahanareo a ireny. Misaotra an'Andriamanitra tena dokotera antsika hitory lehilahy anankiray tokoa e. Lehilahy anankiray le tena miavaka ary tsisy olona malaza ohatran' Jesosy zany hatram'izay ka ho mandrakizay tsy misy. Malaza zany Michael Jackson zany malaza zany izany ny olo malaza tena fantatrareo. Be de be ny olona hoe malaza tsisy tsy malaza fa Jesosy ny tena tsisy tsy malala azy ary tsy vitany tsisy tsy nalala azy fa misy fotoantsika mijery an'ilay fampisehoana ny Michael Jackson taloha de mitomany ny olona de torana ny olona mahita azy de sy ny sisa fa tsy manova ny fiainan'ny olona ny fahitana azy sy ny fionana aminy. Fa Jesosy ry havana malala vao mifanena amin'olona ray izy de miova ny olona iny. Tsy de miova. Tsy de miova. Ninona paozin'iny olona iny de ny zavatra tsotra azo lazaina de mifanena tamina olona miavaka izy de izy fiovana miavaka eo amin'ny fiainany. De zay rehetra mifanena tamin'i Jesosy de olom-baovao daholo. Olom-baovao daholo. Alleloia. Olona miavaka. Nisy fiovana ngeza be teo amin'ny fiainany. Ary tena dokotera miavaka izy io. Ambony indrindra amin'ny profesera izy anam-pahaviaina. Tena fahefana tena hoe fahefana faratapony. Ary fara-fanantenana ihany koa. Jesosy ry havana rehefa marary tokoa ianao marary fo de mitady spesialista ana fo. Rehefa ohatra ianao marary ny taulanao a de mitady spesialista momba ny taolana de maka rendez-vous amin'ny professeur. Ohatra ianao hoe marary resaka taova de spesialista momba ny taova. Hiteraka ianao a spesialista momba ny fiterahana. Fa zao. Raha be dia be Michael malaza, raha Latojo efa malaza koa eto. Alleloia. Alleloia. De marina kosa zany ka fa mba malaza kosa tojoko inareo zao efa malala ny tojo daholo. Alleloia. Ny antsika eto de zany miara fantatry ny olona eto tsika. Ianareo izay fadianina koa de azao aza miafy ny endrika. Zay koa zany aloha hafatra tsara ho antsika rehetra rehetra. Voalohany indrindra olona tsy miseho sary a tsy afaka miara fadianina aminay. Farafaratsiny za mahafantatra anareo iza moa nareo. Zay zany a. Olona tsy hoe tampotampoka antsika mety misy miseho mety voateny eo ny anaranareo sy ny sisa ka raha olona menatra amin'izany zavatra zany de aza miara fadianina aminay satria ny antony a tsika tsy hoe mamenatra fa tsika tsy hoe manompo sampy eto. Mpanompo sampy ary revana miseho masoandro tsika hivavaka ny alehantsika eto hifadianina. Ka hoy zany hoe aza seho aza tentenenina de tsy mety aminao koa mba ny mifadianina amin'io. Indrindrindrindra tsara fantatritsika koa ho azavaiko moa zay rehefa avy eo fa aleo ny afarana zay ny azavaiko zay zavatra ray teneniko zay. Fa tiako tenenina hoe tonga avy ianao mifadianina de aza menatra ny amin'ny filazantsara zany a fa raha fantatr'olona zay de tsy maintsy mety ho fantatr'olona ihany koa ianao. Alleloia. Satria tsika de eto a ary raha ho fantatr'olona ihany de aleo fantatr'olona amin'ny Jesosy momba ny Jesosy. Alleloia. De Jesosy tsy mahavariana fa Jesosy atambany daholo ireo zavatra rehetra. Zay rehetra marary ianao de Jesosy spesialista amin'iny aretiny. Alleloia. De Jesosy misy fotoantsika marary
dia tsy fantatry ny dokotera marary antsika dia lasitsika mandeha makany mandeha atao scanner hitany hoe matory dia rehefa miditra amin'le miditra anaty scanner dia hita daholo ny momba anao izay tsy mety rehetra misy lalan-drà kely tapaka dia hita amin'ny scanner misy raha miandrona kely dia hita amin'ny scanner jesosy scanner mandehandeha hatrany anatin'ny fonao itsikinao io jereny jesosy amin'ny scanner dia fantany tsiky tsy ravo izy zany tsiky tsy tena le izy io alleloia alleloia dia fantany hatrany anatin'ny fonao lalina be io de ao tsaboko ny fonao ary jesosy zay mifanena aminazy araka le teny teo mihitsy ovakitsika rehefa avy eo dia mahita fahasoavana alleloia ary za mampahery anareo foana nareo efa nahita fahasoavana tamin'Andriamanitra ny zavatra tsara indrindra ahafahanareo mamaly fiten'Andriamanitra dia manao vasan'Andriamanitra alleloia raha afaka ianao dia mety eza ho ampiasain'Andriamanitra na afaka ny hafa raha nahery ianao dia mety eza ho ampiasain'Andriamanitra hampahery ny hafa raha sitrana ianao dia mety eza ho ampiasain'Andriamanitra na sitrana ny hafa alleloia amen zay ny profim-pitiavana tena tsara indrindra ary marina teny ampaviany teny amin'ny exodosy mantsy misy an'iny tenino nareo izay tsy malala exodosy toko fa artiko mba tononona amintsika rehetrarehetra ihany koa indrindra ianareo izay manao asan'Andriamanitra exodosy 13 ampaherezako anareo zany ty andiny fa 5 izy iny hoe manompoany Jehovah Andriamanitra reo dia tany haninao sy ny ranonao izy ary esorina aminao ny aretina mbola misy toy nareo antsoa fajajana momba amin'ny taninao ianao tanterahako ny isan'ny andronao sy ny sisa ampandeha fatahorana eo anoloanao sy ny sisa fanaovana asan'Andriamanitra no atao zany ary tena mahafinaritra manao asan'Andriamanitra mba fantatrao ampaherezako anao maniry anao hanao asan'Andriamanitra fa fanaovana asan'Andriamanitra rehefa vita ny an'Andriamanitra dia afaka mifaly aminao amin'izay ianao rehefa tsy adinonao ny an'Andriamanitra dia zay zao teneniko anao rehefa misy ny fotoana rehefa le ete reny dia mba maka le herinandro iny zay ny tena marina moa ndraindray tapa-bolana kely ny alaina menakavy kely nefa ny izy lasa herinandro satria mbola mampivavaka ny ankizy ato amin'ny groupe fa rehefa zay zao rehefa mandeha amin'ireny dia milamon-tsaina be mihitsy zay dia milamina tena milamina satria zay kosa efa manao asan'Andriamanitra foana isan'andro alleloia lalaina andrianina zao androany vao hitako teto dia tonga sosy alleloia ary any amin'ny mpitoroteny misy teny mahafinaritra be tiako mba ho antsika rehetrarehetra ty alleloia ty mpitoroteny ty tiako mba homena antsika rehetrarehetra ary tiako sosady araka tendra lamareo sady fitehirizana no fanoloratena ny asan'Andriamanitra sady fanoloratena no fitehirizana le fanoloratena sady fampirehetana afo no fitehirizana ny afo tsy hidina ny marim-panana dia fanaovana asan'Andriamanitra ihany alleloia raha teo voatahiry zany ianao dia manaovana asan'Andriamanitra ty teny ty tiako ianareo rehetra izay miazakazaka manao asan'Andriamanitra ianareo rehetra zay hiditra amin'izany fampahoritena satria fampahoritena fandavan-tena zany ifadianana zany mpitoriteny toko 7 momba an'izay hanina zay mpitoriteny toko 7 andininy 7 sy 9 nge vavakiko aminao rehefa vitanao ny asan'Andriamanitra rehefa vitanao ny an'Andriamanitra vitatsika io fifadikanana io dia zao mpitoriteny toko 7 nge andininy 7 sy 9 mba vakiko aminao manao hoe mandehana hanao amin'ny fifaliana ny haninao ary sotroy amin'ny fofalifaly ny divainao fa efa nankasitrahan'Andriamanitra ela ny asanao andiny 9 aoka ho fotsy mandrakariva ny fitafianao ary aoka tsy ho diso menaka ny lohanao dia mbola mitombo iny miravoravoa mivady malalanao amin'ny andronao rehetra sy ny sisa manamasina tena ho alleloia aoka ho fotsy mandrakariva ny fitafianao dia aoka tsy ho diso menaka ny lohanao zany hoe aoka le ositra iny ao aminao foana isan'andro aza mampitsana ositra aza mampidina ositra aza manipy ositra fa rehefa tehirizinao reo tehirizy fotsy madio ny akanjonao mandehana foana ny fahamasinana dia zao hoanao amin'ny fifaliana ny haninao tsika manana droit hifaly mivavaka ankirevana tsy mifaly ianao hoanao amin'ny fifaliana ny haninao sotroy amin'ny
sotroy amin'ny fofalifalo ny divainao ny ranom-boaloboka ao zany ny tiana tenenina amin'iny. Alleloia. Nefa dia azo atao live loatra foana isan'andro nefa ny fiainanao fa mampalahelo ny olona izay tsy mihinana. Any a? Fahaiza-miaina kely zany amin'izao andro mahaoran'ny firenentsika izao. Raha azonao atao. Alleloia. Fa anao any amin'ny tokantranonao any ambadimbady any, hanao ny fifaliana ny haninao, sotroy amin'ny fofalifalo ny divainao efa nakasitrahan'Andriamanitra efa ela ny asanao. Na dia tsy misy idiran'ny toriteny ary ny etiko nampahaizana antsika izay ten'Andriamanitra izay. Andao atsika to dia hiditra amin'ny ten'Andriamanitra. Matio 5:20 andininy fa 7:20. Ny nasitrana Jesosy mararomaro sy ny nampinanany olona tsy omby 4,000 ary ny tadiavan'ny fariseo sy ny sadoseo famantarana avy any an-danitra. Alleloia. Ny sadoseo sy ny fariseo dia mitady famantarana avy any an-danitra. Tsy azoko mihitsy no inona ny tadiavan'ny zareo an'izany. Ohatra ny manam-pahaizana rehetrarehetra, mitady profo n'izao zavatra rehetrarehetra izao. Itadiavan-jareo profo daholo fa maninona no ohatr'izao ny ohatr'izao. Tsy ratsy akory zany. Fa ianao tsy atakatra an'izany. Herin'Andriamanitra zany amin'ny fahalalan'ny sainao, amin'ny fandiniana ataonao. Fa isika na dia tsy manam-pahalalana aza amin'ny alana fijoroana vavolombelona. Ny fiainako ny io variavana marana famantarana avy any an-danitra. Ny fariseo tsy nety nanaiky an'ireo famantarana avy any an-danitra. Inona mbola angatahany famantarana avy any an-danitra? Hoe iny mihitsy hoe hita mihitsy hoe misy anjely midina dia manala ny aretim-pon'le olona. Tsy mora kokoa ve raha nanomino hoe io misy olona narary fo taloha sitran'izy ankehitriny. Io nisy olona tena mpijangajanga taloha endry izy izao. Halleloia. Io nisy olona tena taizana aretina jereo manao sport izy ankehitriny. Halleloia. Io misy olona fadiranova rabola taloha, io fa tahin'ny tompo izy. Inona famantarana avy any an-danitra ilaina amin'izany rehefa Jesosy ny ao. Halleloia. Tsy hiditra amin'iny tsika. Ny fariseo sy ny sadoseo raha teo efa zay ny fiainana. Fa tsy fantoka amin'ireny tsika androany. Fa tsika hifantoka amin'ireto olona betsaka androany. Hoy ny ten'Andriamanitra hoe ary raha niala teo Jesosy dia nakany amoron'ny ranomasin'i Galily. Halleloia. Dia Jesosy zany tsy nitsahatra, zay dia rekoa hoe izay mifanena amin'ny Jesosy. Teo ambony teo izy vao avy nanasitrana ilay vehivavy anankiray demoniaka, nampahorian'ny demonia. Avy nanao asan'Andriamanitra taty zany dia hoaiza indray izy? Hanao asan'Andriamanitra azy. Halleloia. Amen. Marina zany raha nampahavosoame fa zao ohatra zany. Ino famantarana avy any an-danitra ilaiko? Fa tsy efa mino ve za fa Jesosy nanovana nampahavosoame? Jereo ny kaontin'ny heritaona ratsy dia jereo ny kaontin'ny amin'izao. Ary tsy ny kaonty any. Halleloia. Iny mbola mety tsara azo amboamboarina iny. Fa ny anatin'ny fo. Ny fitondran-tena ny ovo ao anatin'ny daholo zany. Halleloia. Vao niala avy taloha zany Jesosy nanasitrana vehivavy anankiray nampahorian'ny demonia. Dia nankaiza indray izy? Nankeny ny ranomasin'i Galily indray izy. Ary avy eo indray izy dia naninona? Niakatra teny an-tendrombohitra izy ka mipetraka. Inona nalehan'ny teny ranomasin'i Galily? Toriteny. Dia nanasitra. Mety nisy olona hafa mbola nanjony koa teny satria tsy ry Petera reny nge no tsy mety tsy mahita trondro e. Fa ry Petera iny ny antsoin'Andriamanitra azy fa teo nge mbola betsaka ny olona tsy nanjony. Misy fotoana Jesosy mandalo eny amin'ny ranomasin'i Galily. Fa nga tsy nahazo indray nareo, tsy haika tsy nahazo ohatran'ny Petera e. Ndanareo ataovy amin'ny ankavanana fotsiny. Nanao fahagagana zay toerana nalehany. Zay toerana nalehany. Ty fanira kotomanga tahiny Jesosy. Zay toerana nalehan'i Jesosy raha vala malala. Tsy misy an'izany olona tsy sitrany zany. Tsy misy an'izany olona tsy nahita fahasoavana zany. Ary Jesosy tsy tonga amin'ny toerana iray raha tsy misy olona efa azo taony an'izany. Hoy ny ten'Andriamanitra hoe ary nisy vahoaka betsaka nankeo aminy nitondra ny mandringa, ny jamba, ny mona, ny kilemaina, ary ny maro hafa koa ka nametraka azy teo an-tongotry Jesosy dia nahasitrana azy izy. Sery rehetrarehetra. Sery rehetrarehetra. Inona fotsiny ilay aretiny?
Inona fotsiny le olana fa notany sainy reo. Ingeravana malala tena teneko anao ary nisy vahoaka betsaka nakeo nitondra ny mandringa ny jamba ny mona ny klemaina sy ny maro hafa koa mbola nisy maro hafa koa tao misy aretina tsy mbola fahita tao le many rano anisan'izany le olona many rano le potserina itao le olona potserina ohatra ny matavo be de potserina ohatra zao de miletika mihitsy ny nofony iny zay moverina moramora feno rano ny tonga ngeda be tsombokiraro binabina be any rano reny hoe many rano many rano misy olona tao fotsy maso misy olona tao paralysé tanteraka tsy afa-mihetsika misy olona tao mitsidra zany tsy voalaza tao daholo zany karazana aretina be de misy maty aza tao misy boka tao misy marenina tao misy tonga de demoniaka tsotr'zao tratran'ireny andro be reny zao fotsiny ny zava-dehibe de zao nentina teo tongotr'i Jesosy sy ny maro hafa koa de nentina kaiza nametraka azy teo kaiky ny tongotr'i Jesosy de nanasitrana azy izy any amin'ny ndraiky tsika maky ten'Andriamanitra any amin'ny Isaia 5:30 faminaninany am'izany zavatra zany ity teny ity de faminanina ny amin'ny fandalovan'i Jesosy ty raha vakiko aminao Isaia 5:30 manontolo de vakiko aminao manao hoe ravoravo ny hevitra sy ny tany karakaina ary ny tany mifaly sy mamono tahaka ny Elia mamono be dehibe izy eny mifaly sy mioby izy ny voninahitry Libanona de omena azy mba amin'ny atsara tarehany Karmela sy Sarona de ahita ny voninahitry Jehova izy sy ny famirapiretan'Andriamanitsika. Andininy fahatelo ampahirezonareo ny tanina miraviravy atanjao ny lohalika malemy lazao amreraka ampo hoe mahire zaza matahotra indro Andriamanitra reo ho avy mitondra fahamalina de ny fahamalian'Andriamanitra eny izy tokoa no afaka amonjy anareo de ampahiratina ny masony jamba de ampaladiny ny sofiny marenina de tsy abikibikina tahaka ny dera ny mandringa ina moa fa tsy le voalaza rehetra tariry avana malala ary ioby ny lehilahy mona le voalaza tariry daholo zany Alleluia Alleluia iboiboky any anefitra ny rano ary isy reny rano amin'ny tany karakaina ary alinanona amin'ny tandrehin-drano ho tonga faritiko ary mangentana ho loha rano miboboky ny fonenina zay amitsahany amboty de aniry volotara sy zozoro ary isy lalambe any de lalana voavoatra izay atao hoe lalan'ny fahamasinana tsy mbadia zany zay tsy madio fa Jehova momba azy ka izay andeha amin'ny lalana de tsy ho diso any na de ny adala azy ary tsisy liona sady tsy akaran'ny biby masika tsy ho hita ao reny fa navotana mandiha azy eny navotan'i Jehova iverina ka hakany zina amin'ny fiobiny ary fifaliana mandraka zay hoe any andohany azo fifaliana sy faharavoravoana izy ka de andositra ny alahelo sy ny fisetona zany ny ateo teny faminanina ny fiavian'i Jesosy ny fandalovan'i Jesosy eny amin'ny tany rehetra zay alehany rehefa namalala aza dininao manomboka androany fa tsy maintsy ao anatin'io Isaia 5:30 raha tsy voalaza tary amin'ilay teny teo ianao betsaka ny tsy voalaza tany amin'ny Matio le tenenina teo fa mitenena hoe sy ny maro hafa koa atao de voateny any le zavatra efa courant zany le zavatra efa fahita matetika de ninony zany jamba ny mona ny mandringa ny kilemaina sy ny maro hafa koa fa raha te hijery ny maro hafa koa ianao de midiry anao ny amin'ny Isaia 5:30 de ho hitanao fa rehefa mandalo Jesosy zao ny zava-mitranga amin'ny fiainan'ny olona ny aza mba andalovan'i Jesosy any ravana fa tena io fiainanao tena tsy mahatehonina io anao j'adoran'io ianao Halleluia sinao cœur kely miakatra j'adore ny fiainanao le fandalovan'i Jesosy jerenao tsara ny efitra sy ny tany karakaina lasa ravoravo Halleluia fiainantsika ngery avana ka tany karakaina tany efitra ny fiainantsika tsisy ninina nandalo Jesosy
fanohatra amindreo mandalo raha maka de vola rehefa mandalo amin'ny toerana ray potipotika reo fa Jesosy rehefa amina niny Isaia 5:30 ry havana malala rehefa mandalo avany Jesosy tany ay lasa ravoravo dry ravoravo ny tany karakaina ary ny tany ay ny tany ay mifaly sy mamono tahaka ny Lili izy avy manana fiainana tany hay talohan'ny nandalovan'i Jesosy teo amin'ny fiainanay tany hay raha tany efitra tany karakaina alleloia nandalovan'i Jesosy fa tonga de ny tany efitra aza lasa faly mamono be dehibe izy mifaly sy mioby ny voninahitry Libanona omena azy mba amin'ny atsara tarehan'ny Karmela sy Sarona de hitany voninahitry Jehovah sy famiraparan-tan'Andriamanitra tany hay tsisy nininina reo tanàna zay lazainareo de nanana ny lazany tamin'ny voninahitra zay tafiny zany Libanona zany tany lonaka sady feno voninkazo mahafinaritra zany Libanona zany hazo avy any Libanona zany tena mihoatra lavitra no bois de rose ry havana malala zany Karmela sy Sarona zany tanàna tena mahateo onona ary mahateo tia zany ny fiainana lalovan'i Jesosy ry havana malala zany ny fiainana lalovan'i Jesosy zany raha tany ay ianao raha miaina anaty tany karakaina ianao amin'ity androany ity de jereo fotsiny io zavatra rehefa androdininy Maria nampavrodininy cœur kely mba tianao ohatry reny ve ny fiainanao mifoha ianao maharavoravo anao ny fiainanao teneno hoe Jesosy mba handalovo ty tany karakaina ity fa tiako mba iovy io alleloia ary iovy io raha mbola tsy nandalo an'izany ny fiainanao manasanao misoratanarina ifadianantsika 26 27 28 amin'ny zoma sabotsy lahady ho avy zao izany tsy miravoravo tanana ravana ampahirezinareo tanana miravoravo tanana ny olona am'izao andro farany zao tinona ny atao aizany ale miravoravo tanana mahavarina ry havana malala fa misy olona tsy manam-bola mihitsy de miazakazaka makany amin'ny vola fa mieritreritra fa any no banga eo amin'ny fiainany fa mahavarina de zao misy fotoana iny olona iny lasa manan-karena be fa mahavarina mbola misy vida ihany eo amin'ny fiainany ohatsy mbola misy banga ihany eo amin'ny fiainany misy olona toka tena tsy mety manambady misy vida ny fiainany fa nanambady izy satria mbola misy vida ihany ny fiainany ny anaran'io vida io Jesosy ny anarany io ary rehefa io vida io ny fiainan'i Jesosy de tsy miravoravo tanana ianao na inona eo an'loha miravoravo tanana reo tsy olona mahantra ihany fa miravoravo tanana ny olona ny amin'ny zava-mitranga amin'izao andro farany zao fa zay miravoravo tanana ka lalovan'i Jesosy ampaherezana atanjao ny lohalika malemy ny lohalika ny olona mahita ny zava-mitranga no ny arerahana no ny anoanana tebotebo lava de malemy ny lohalika fa raha reny ny andalovan'i Jesosy ka sian'i Jesosy ohatr'izao iny lohaly mahatanjaha mahereza sy mahatanjaha alleluia mahereza sy mahatanjaha ozy Andriamanitra matsy amin'ny Mosesy mahereza sy mahatanjaha matsy any Josoa alleluia sorata anarana nabavin'irina zay tsy misoratra anarana amin'ny lakamisy de tsy afaka ampidirinao zay nge mety misy fotoana ihany manao live ohatr'izao misy live atao ihany amin'ny atoandro angambany mety hoe mpitory tena de mety misy live na ohatr'izany fa ianareo le misoratra anarana manaraka ny programa rehetrarehetra mparivan'ny andro de tsy ahatsiaronao na misy nareo hitanareo inge zany hoe ohatrany ao zany 3 andro sisakafo zany miaraka amin'Andriamanitra miaraka amintsika eo ampovoantsika Andriamanitra de ho hitanao fa tsy noho an'izany ianao fa ho hitanao koa ny vokatra zay halleloia tsika zany andrandra zavatra ngezabe tsika oharina an'io ianao zany aza mitifitra zavatra kely zany fa tsika amin'io andrandra zavatra ngezabe tsika amin'io ary tena teneniko anao mihitsy anisan'ny titre nataontsika tany amin'iny ihany iny hoe tantara faharoa milohan'ny ijerentsika ny olo tantara faharoa toko faharoapolo andininy fa 12 ony tena Andriamanitra ry Andriamanitra tsy tsara an'ireo va ianao fa zay de tsy manan-kery any ohatra reo olona betsaka reo izay avy amelany ko tsy hitanay izay ataonay
fa ianao ny andrandrainy ny masonay ka io tena iandrandran'Andriamanitra mihitsy tsika amin'io alleloia na miravoravo tanana ianao na malemy lohalikao mety reraka-ponga amby ianao va eo ana hitan'izay commentaire zay nampavianitra ny rina fokarakaina misy olona leto reraka-po riavana malala Jesosy hiteny aminao rehefa mifanena aminao mahay reza aza matahotra mahay reza aza matahotra indro Andriamanitra reo ho avy mitondra fahamaliana de ny fahamalian'Andriamanitra eny izy tokony ho avy ka hamonjy anareo Jesosy ange io avy io e Jesosy ange io amina nin'ny Isaia 5:30 io e halleloia inona ny any aminao andao no taka ny Josafata tsika velarina halleloia amen riavana malala anao taka andry Ezekely tsika ho velarintsika ny taratasinaady halleloia de ampahiratina ny mason'ny jamba efa voalaza tary zany betsaka ny olona jamba eto io jamba io de zao mety tsy mahita lalakombany ianao tsy mahita lalakombany tsy hitanao tsony zay ale fa ao koa ny jambana zavatra mirehitra any ny masony fa jambany zavatra amin'io Rana Bavlinda zany tokony misoratra anarana alleloia ila idiranao fivadikanina 3 andro io zany hoe reraka be ny ara-batako tady diova nisy olona tadidiko foana zay ranga zay narary vavony be mihitsy izy efa mandora tena efa mivoaka raha fa nasena fadianina 120 andro zany olona zany mandraky 10 androany efa lehibe zany olona zany efa elabe koa zany fivadikanina zany nataony zany fa tsy mbola kely sika mbola kely tam'izany mety mbola tsy teraka akory ary ny tenako mandraky zao zany olona zany mbola velona any tsy marary vavony tsony nareo mieritreritra hoe za marary malememy tsy vitako ny fadianina zao sady nareo alleloia de efa entina mbavaka ianareo tsika zay fadianina lahady androany mbola manana androany latsinainy talata larobila kamisy manana 5 andro toany tsara ny sakafo anaran-dalàna manaova ampy torimaso tsara raha ohatra azo atao minana fruit minana légume misotro jus de fruit tsy maninona mihitsy anao na mihinana vitamine kely sy ny sisa ary alohan'izany tsy olana zany voky tsara sakafo tsara aza mifarifotra ifalio ny fiainanao ny olona tsy mivavaka riavanao ifaliako ny fiainako ianao ary miandrandra ny 3 andro ianao zao anao de mifalisa finoana nge zany halleloia ampahiratina ny masonjamba misy ao olona jamba ny vola jamba mpitiavana jamba ampahiratin'Andriamanitra io hitanao fa aorianany fivadikanina io vola iazaka zahanao io manenjika anao aorianandray io vady iazaka zahanao de davinao jambany tsy mahita fa tsy zay izy aiza ny anaran'i Jesosy ny jamba ampahiratina ary ampaladina ny sofiny marenina Jesosy andalo daholo zany hitsambikina taka ny derany mandringa le voalaza tary amin'ny Matthieu teo zany misy mandringa hitsambikimbikina eo aorianan'io halleloia ioby ny lehilahy mona ioby am'izay ny lehilahy mona hatram'izay tsy miteny anatin'ny nkasy-bosiny tsy fantatra tsony zay teneny fa baiko mona izy tonga de ay halleloia ioby ny lehilahy mona satria maninona mandalo eo ny Jesosy nay halleloia ny Jesosy tsika andalo eo ry havana malala rehefa avy any amin'ilay zanaka vaviny Kananita izy de nakeny anaty iny izy ty nakeny amoron-dramon'ny Galily fa hiakatra eto tendrombohitra misy ny fandarana andramoka izao Jesosy halleloia andalo eto amin'ny fiangonana fikambanana andramoka izao eo amin'ny tendrombohitry ny Akiradio halleloia 26 27 28 andalo eo Jesosy na de efa miaraka amintsika eto foana azy andalo manokana eo izy tonga avy eo daholo ny tany karakaina tonga avy eo daholo ny miravoravo tanana tonga avy eo daholo ny mona ny jamba sy ny kily maina halleloia
fanao zavatra ny andriamanitsika ry havana malala. Iboiboky any anefitra ny rano ary isy reny rano any amin'ny tany karakaina. Zany tsy possible zany raha tsy Jesosy no mandalo. Halleluja. Tsy possible zany raha tsy Jesosy no mandalo ry havana malala. Zavatra tsy tranga mandrakizay zany. Matoa zany ny tranga nandalo teo Andriamanitra. Tsy hainy devoly zany. Manamaina ny rano efa misy ary ny ainy, manampina ny lavadrano mbola misy. Fa tsy hainy zany zavatra tsy hainy devoly zany. Any amin'ny tany efitra hoe. Ndany ianao maka tatarabe raha mahavita an'izany ny tatarabe. Tsy mahavita an'izany. Ny Andriamanitsika mahavita an'izany. Ny devoly tsy mahavita an'izany. Fa Jesosy mandalo ihany ny matoa ianao mahita tany karakaina. Efitra, tany efitra lasa misy rano miboboky, dia aza manontany. Fa Jesosy tsika no nandalo teo amin'izany toerana izany. Ary isy tany karakaina isy rano iboboky ao anatin'izany Vatikanina izany. Zany ny finoantsika zany. Halleluja. Ry havana malala. Zany ny finoantsika zany. Isy reny rano any amin'ny tany karakaina. Misy boboky. Boboky. Halleluja. Ny boboky zany moa nomboka amin'ny boboky. Ohatry ny any Miarina Rivo. Miarina Rivo sy tsy Miarina Rivo fa any amin'ny faritra Pefy. Misy rano miakatra avy any ambany. Any an'iny moa ry mampionona. Eo amin'ny misy varotra fromage. Analavory. Eo Analavory. Any amin'ny Zezere. Iza tsy efa tany. Fritika miakatra ny rano. Halleluja. Andrera misy an'izany. Fa hiakatra eo tendrombohatry ny Akira teo koa zany. Boboky. Halleluja. Saotra ny anabavy efa nijoro vavolombelona fa marina zany. Io fiainanao karakaina io. Ndao hoe tsika miakatra eo tendrombohatra. Ndao apetrakantsika tongotra Jesosy io. Halleluja. Boboky amin'izay. Boboky amin'izay. Ary inona ny efarany? Isy reny rano misy. Reny rano zany reny rano ny Kopa. Aty andafy reny rano la Seine, la Marne. Orika. Halleluja. Any amin'ny Île-de-France atao zany reny rano zany. Halleluja. Orge. Reny rano any amin'ny Île-de-France atao zany. I Kopa Sisonne sy ny sisa. Gaga zany ianao fa tany karakaina fa tonga dia lasa misy reny rano. Ity koa zava-dehibe ty raha ity. Ny marikera amin'ny baibolinao ity azavaiko anao ty. 17. Isaia 5:17. Ty mantsy zavatra mitranga be dehibe ty amin'ny fiainan'ny olona. Ary madisy fanantenana ny olona amin'ny fivavahany ty. Hoazy. Any amin'ny hoazy koa. Dia 17. Preta mbola tsy narabaiko teo da itopo Preta da itopo Fleur Sandola Razana mbola tsy narabaiko teo zany. Marie Gilda koa mbola tsy narabaiko da itopo 17. Ny alonalona amin'ny tarendrano dia tonga taka ny faritiko dia ho tonga faritiko ary tany mangetana olo rano boboky. Hitanao io alonalona amin'ny tarendrano io. Io ny atao hoe mirage. Ny mirage dia zao fahitana tsy misy. Azavaiko anao mahatonga ny mirage io. Rehefa mandeha tany efitra be ny olona dia raha teo amin'ny boky le taintain reny ianao mahita an'izany matetika. Misy any kapitaine Haddock mahita mirage, mahita rehefa any anaty tany efitra be izy dia mahita rano izy ery na mahita whisky, bouteille whisky, mirage le izy fa tsy izy rehefa tena tonga izy tsisy koa le izy. Ny mirage dia vokatry ny hafanana be ty tafahoatra dia rehefa jerenao ny fasika ery lavitra ery dia misy etona. Misy etona ohatra miakatra izay. Na tsika ary rehefa aty amin'ny tany rehefa mandeha amin'ny tany mafana dia le arabe ry goudron iny jerenao ery lavitra iny dia misy an'le etona ohatra ny hoe mihetsiketsika le arabe satria le etona misy an'le etona mamay avy amin'ny masoandro ka ny mirage dia vokatry ny le hafanana be avy any amin'ny masoandro dia midonaka be amin'ilay fasika mamay dia miakatra le izy nefa misy ny taratry ny masoandro ihany koa
de lasa mamorona zavatra ohatra mangirangirana mihetsiketsika izy de ny olona eny amin'ny tany efitra matetika tratran'io hoay ry misy rano andao eny de atao zay tonga eny amin'le toerana tsisy rano kory tsisy rano kory alleloia etsevry koa ny misy any anaovantsika anina any nenge ty mandalo aty aminay koa ny lasaininy de iny anaovantsika batisy iny raha lahatahiry mareo nanaovana batisy any ranabavy ferana-rakoto ry ranabavy aina ry ranabavy miniso ry ranabavy itody izy koa zay atao amin'ny lasaininy reo natao batisy mandalo aty aminay ny lasaininy alleloia fa zao zay zany mirage a de zavatra ohatriny izy de mangetaeta be an'le izy de te hoanina de miazakazaka mety teny efa manala akanjo mihitsy ianao tonga de efa andeha ilomano na isotro rano fa rehefa tonga ianao de tsy misy le izy be de be ry havana malala ny alonalona amitarehin-drano zany hoe mirage izay hoentin'ny olona am'izao fivavahana zao eo amin'ny ara-panahy ary zay tokony ampisainantsika koa zay be de be ny olona diso fanantenana amin'ny fivavahana ny antony de zao ampanantenainy andeha ataoko eo mpanompon'Andriamanitra alonalona amitarehin-drano ianao mivoaka eto ianao any anaty tranonao ny miliara ohatra zany ianao mivoaka eto ianao sakafo mipoketra anao io olonanao io ary zany no mahatonga antsika za manokana sarotiny mihitsy ny ahako mahita an'ireny reny hitanao tsika eto isika eto tsy mampanantena tsy misy zany alleloia zay tsy samam-panatenanao an'izany tsy samam-panatenanao an'izany sanatry hoe tonga aminao fotsiny zany fa manjary ho diso fanantenana ianao za revana nanomboka ny vavaka atao anatina trosa izay ingeza tengeza ary efa veriko aminao foana fa efa naiky aminoko tena intelo zany hoe tsy vita tsony ty potika ny fiainako tsy tavavoaka tsony tsika rineny aleo mamono tena ako nampanatenaina tam'izany fa ho tafita soa iverina am'lohany ny fiainako iohatra noho ny teo aloha azy lasainy iny ranabavy itody lasainy iny le nanaovana nanareo iny de zao tsy tonga tamiko nefa zany raha tsy tao anatin'ny telo volana tao anatin'izay telo volana zay no ny anarako sy ny omanako andray varambava zay eto amin'ny fandaharan-dramoka izao tsy mampanantenanao an'izany hoe ianao hoe taovy amainina fa tonga de tena ibata miliara ianao taovy amainina fa ianao tsy maintsy sitrana misy zavatra tokony ataonao alleloia andiny fahavalo nge vakitsika milohan'ny iverentsika amin'ny alonalona amitarehin-drano hoe dinganiko kely amin'ny andiny fahavalo hoy le tenin'Andriamanitra isy lalambe andry de lalana voavoatra izay natao hoe lalan'ny fahamasinana mario koa io andiny fahavalo mario andiny fahavalo le zavatra hitra ny tenenina teo zany tena hitranga fa tsy hitranga ary tena piteha anaty mihitsy zany hoe ny alonalona amitarehin-drano no tonga farity koa zany hoe le zavatra nieritreretinao hoe nisy hatram'izay hoe alonalona amitarehin-drano impiry zao anao nanantena valimbavaka impiry tena ninona tsy azo le izy alonalona amitarehin-drano mirage fotsiny hitanao hatram'izay ohatry ny valimbavaka ohatry ny fanasitranana fa rehefa tena tonga teo ianao indrisy fa sosisy ozy ny fomba fitenin'ny tanora zay alonalona amitarehin-drano nge reny pokaty nge zany ianao hotahin'Andriamanitra ianao firy taona ianao zay nitenenina an'izany 5 taona ianao zao mandeha tongotra foana ihany avy manao alim-bavaka ianao mivivy mandeha tongotra miandry bus nefa no isaky isan'andro tenenina andro lehibe natokan'Andriamanitra ho anao androany ohatra eny amin'ny afisy mieritreritra mihitsy hoe tena hoe le afisy tena zavatra goavana be ny atao miditra atao zany tena alleloia mivoaka avy atao tena 5 taona ianao zay nanarahana afisy fa inona zavatra mitranga alonalona amitarehin-drano mirage misy mirage eo amin'ny fivavahana ry havana misy mirage eo amin'ny fivavahana alonalona amitarehin-drano fa rehefa tena tondro eo ianao inona kolony eo tsisy ninina
ny antony de tsotra satria tsy nampianarina anao fa misy lalambe tokoa ao tena misy valim-bavaka ao ry havana malala tena misy valim-bavaka ao Jesosy mandalo tena misy valim-bavaka saingy andininy fahavalo aorina lianina mitarendrano ho tonga farity koa zany io zany a mirage ny fahitanao azy hatram'izay fa tena rehefa Jesosy mandalo eo Jesosy le tena izy fa misy le miteny hoe ary koa Jesosy ary Jesosy nefa ny tena zany fa misy ny Kristy santo ka fa ny afantaranao fa tena Jesosy ny ao nandalo teo tsy mirage tsony io fa le mirage le alonalona mitarendrano mareo baibolinao io alonalona mitarendrano de fa fito mirage ny dikany io de ho tonga farity koa zany hoe tonga am'le tena ilaina atao inona moa mirage ry havana tsy ny plezirany maso nge ny ilaina fa le zavatra iainanao hoe za tsy mila mahita sarina rano fa za mila miaina ao anaty rano mila misotro rano alleloia za tsy mila poketra lavo vidy poketra na 1000 euros fa tsisy ao anatiny na 50 euros hoaniko azy za zao vandroany nanary kitapo anankiray zay misy kitapo zay fa elaela de leo an'le izy de nariko fa zao tandremo misy fitahina anatin'io kitapoko io fa misy fitahina ihany anatin'io de tsy de mety amiko iny alleloia tsy ilaiko ry havana ny alonalona mitarendrano za tsy mila complet mipopoka be fa ao anatiny ao zavatra tsy mety ny ao za tsy anao an'izany hoe ataoko zay vidanina complet tsara be fa nanohan'ny vady aman-janako ary tsy mila an'izany fa ny fiainana milamina tena fari ny ilaiko fa tsy alonalona mitarendrano tena fanasanana ny ilaiko fa tsy orakoraka ohatry ny alonalona mitarendrano ary olona tena miova fo ny any mety amiko fa tsy olona mitomany indre mandeha anaty fotoam-bavaka fa ny atao ihany ny atao alonalona mitarendrano raha eto am'ty fandarany ty ianao de zao tsika eto tena mivavaka satria tsika eto tsy mila alonalona mitarendrano raha fihetsiketsehana samy afaka manao fa eto tsy fivavahan'ny fihetsiketsehana eto fivavahan'ny olona tena miandrandra valim-bavaka eto fariny ilayntsika fa tsy alonalona mitarendrano ary tsy tany mangetana fa loha rano miboboky ny fonenana zay amitsahany amboty io izy de aniry volotara sy zozoro velona zany alleloia alleloia efa nesoriko taloha fitahina vonariko le izy raha-pahaviaritra rirena alleloia fa ho ny ten'Andriamanitra andiny favalo ary isy lalambe any de lalana voavoatra izay natao hoe lalan'ny fahamasinana tsy madio zany zay tsy madio ryavana rena fa mare hoe fandarina andramoka izao de reto ny tady tianao fahamarinana de fahamasinana de tena hivavaka tsiketo tsy misangisangy lalambe any lalana voavoatra io zany efa eo io lalana io tsisy atoranao ny amin'io farimbavaka anao zany efa voavoatra tsy atahorana zany tsy matahotra tsika tsy miaya raha zany antaninao sitrana ny aretinao ka tonga avy ianao tsy zany any asitrana eo fa Jesosy izay efa namina an'iny Isaia 5:30 andalo eto amin'ny tendrombohitra andramoka izao mety mbola ny manasitrana an'le anina izy zao am'izao mbola manasitrana an'ilay vehivavy demoniaka mety mbola ny amin'ny ranomasiny Galily izy hatramin'ny lakamisy tsy maninona fa reo 3 andro reo angatahantsika hiakatra izy ho ravainy daholo ny alonalona mitarendrano nareo zay diso fanantenana hatramin'izay ohatriny sarotra ohatriny ozy nareo ohatriny tsisy tsony zany valibavaka zany misy ka tena lasa fary le alonalona mitarendrano fa eto tsy fampanantenana pokaty fa eto mila dingany ianao manamasina teny ianao tezitra foana reo indray ajanony am'izay ampatalohanareo raha naba fa tsy fahamasinanareo de indrareo de miala kely nefa nareo zay soratra anarana ny Vatikana nefa za teny anareo toy ale teneko tamin'ny voalohany am'izay ty tsy resaka avinaviny tiana fasiahana fa tsara fantatrao fa fifadikan'ny olona tsy mihinan-kisoa io fifadikan'ny olona tsy mijejojejo io fifadikan'ny anabavy tsy mipataloha io fifadikan'ny lehilahy tsy mikidaladala sy tsy mijagajanga sy ny sisy io tsara fantatrao zany
tsara fantatrao zany aloha ampafantarina hoe tsisy afenina mihitsy isoratra anariny fadana hoe tadio fa ny olona iaraka aminao eo a olona tsy mihinana biby maloto ny olona iaraka aminao eo a sy ny mpitarika indrindraindrindra olona mitandry nahandro sabata ary ny olona mitarika sy miaraka aminao eo a olona teny efa niala tamin'ny fahotana ary na mbola mpanota ianao atsona manokana mihitsy anao mbola mpanota ka iny natokana ho an'ny olona indrindraindrindra olona mbola anatin'ny faharatsiana fa olona vonona io ireo valim-bavaka rehetra eo misy tena ampanantenananao misy faraka ny tempo tanao zay tsy mampanantenanao a alonalona mitarendrano ny nahavaka anay tamin'ny trosa ry havana malala niditra tamin'ny fahamarinana niditra tamin'ny fahamarinana ary tao anatin'ny telo volana mbola nisy modina anao an'izany fotsiny nataonay hoy izay mivady vo niditra voaloha tamin'ny fiangonanay tamin'izany fandray tanana nefa nahita fahagagana sady nahita valina anao to de niteny tsika ndray aloha nefa vo afaka eo tsika vo milamo de tsy mijanona ato fa atao tsy mety amintsika koa zany milaza mivavaka sabaty zany eny ary izy jesosy ndao ary hitatsika eo telo volana karangidina tsy nahazo valim-bavaka resy lahatra niova fo ô jesosy a alonalondrano rehetrarehetra asa tena fary alleloia ka manamasina teny ianao io zavatra tiana tongavana aminao androany misy lalambe voavoatra eo teo daholo nandeha olona nahazo valim-bavaka rehetrarehetra zao teo daholo koa nandeha olona tao amin'ny baiboly nahazo valim-bavaka reo avana malala de ny lalambe amin'ny fahamasinana zay tsy manam-pahamasinana hoa tsy ahitan'Andriamanitra alleloia ampafantarina anao mantsy zany zavatra zany so mantsy ianao sa isoratra anarany tonga am'zay hay tena tsy mihina kisoa reto ka tena tsy mihinana an'ireny fa biby maloto de tsy mihinana an'ireny tsika fa zao mba takalon'ireny kosa e de sahanay mampanantenanao ary avoay gazety azy raha tsy raha diso fanantenana ianao ve andao tsika te hitady ny tavan'Andriamanitra amin'ny fahamarinana sy ny fahamasinana amin'ny fosiny saina sy ny fanahy raha mbola alonalondrano mbola mirazy ny ao aorianan'io de tena teny ala io baraka hoe tsy saza mitandra sabaty zany reto fa tsisy dikany zany tsy henon'Andriamanitra akory tsika am'zany fa tsara fantatrao a izany rehetra noho ny ten'Andriamanitra isy lalambe a de lalana voavoatra izay atao hoe lalan'ny fahamasinana tsy mba andeha zany tsy madio a vo etsika ny tenenina fa tehirizo fotsy sy madio ny akanjonao halleloia tehirizo fotsy sy madio afaka tonga tsy manana na inona na inona ianao fa akanjo fotsy madio fotsiny anananao fa mivoaka aveo ianao hitambesatra sy hitondra fitahiana zay tsy ho zakany tananao etsonao namanao taka ny petera hoe avito ndray sambo hafa fa tena fefiky ny trondro hoe halleloia ho voninahitr'Andriamanitra nefa zany rehetrarehetra zany isika rehetra samy angataka ange amin'io na zay koa nge mba miandrandra amin'io e halleloia araka ny teny mampino andramo de izao andramoka izao zay fotsiny tenenina ianao tsy mba andeha zany tsy madio fa Jehova momba azy ka izay mandeha amin'ny lalana de tsy ho diso any na teny adala azy na misy adala tsy ndre mandeha nahita za nahita olona adala teto sitrany tsy teneniko anao izy zany olona zany fa misy olona tena fahitanay mihitsy ny nahatongavany tamin'izany adala fa sy rahavana malala ny Jesosy tsika miaraka amin'ny scanner Jesosy scanner mandeha de fatany ty lalan-drà kely ty misy tsy mety alaminy any tsisy liona tsy akarana biby masika tsy hita ao reny efa navotana ny andeha azy eny ny navotany Jehova iverina ka ny ziona amin'ny fiobina ary fifaliana mandraka zay hoe ny andohany azo fifaliana sy faharavoravoana izy ka de andositra ny alahelo sy ny fisetona fifadikanina 3 andro antosiran'ny alahelo sy ny fisetona eo amin'ny fiainanao a de manasanao a de tonga ava maro lavalava foana ny fotoanasika tatao satria ny antony a mila tena resena lahatra ianao a mila tena atao fantatra sy tsapanao a fa tena tianao Jesosy a de atao ataontsika ty raha mahafinaritra be ty a misaotra anao hatrany farany de nonao ny toy-anira fa reto zavatra rehetrareto raha mandeha amin'ny lalambe any fahamasinana io ianao alleloia lalambe efa voavoatra de reto daholo ny zavatra hitranga eo amin'ny fiainantsika mpiteny ratsy lasa mpitory teny a sy ny sisa minofinaritra isika tsirairay avy a ao anatin'izany a hira mahafinaritra be zany ataontsika tirity a ho voninahitr'Andriamanitra atsarovako manokana ny pasikatsika sadika izy ty na tamin'ny pasika farany teo na tamin'ny talohan'ny farany a ity hira ity a de ataontsika indray izy a amin'ity androany ity halleloia halleloia
Amen. Misy maditra be tabe fa latsa-dranomasy sotra Jesosy mpangalatra lasa mpanome. Halleluja. Andalo eo le tongotra kobara. Halleluja. Amonjy atsika rehetrarehetra. Amen. Jesosy. Halleluja. Sotra Jesosy. Tsika rehetra ngezany. Sotra Jesosy. Sotra Jesosy. Lasa patron tsy manana saony Jesosy. Tsy nofinofy zany a. Tsy mirage zany a. Fa tena tanteraka amitsika. Halleluja. Sotra Jesosy. Halleluja. Tonga te fanaraka ho satria nandalo teo Jesosy. Halleluja. Teraka ho any momba tongava amin'ny fadianana zay tsy manandranaky. Halleluja. Azakivy ianao e. Raha tsika vavaky zany a rariny loatra raha tsika vavaky zany ary tentsika hoe Jesosy io. Halleluja. Mba mandalovako ianao eto aminay. Mety misy olona eto a mandalo eo amin'ny fiainanao zavatra mitovitovy amin'izany zavatra resahan'ny mpanakanto teo zany. Za te hiteny aminao. Halleluja.
fotoana zao tsika ampandalovintsika ao amintsika ny fahasoavan'Andriamanitra ianao ve ravana tsy efa tena hoe tsy efa hitanao ve ravana ianao hoe leo an'izany alonalona mitarehin-drano zany amin'ny fivavahana tsy Andriamanitra ny tsy mamaly vavaka fa ianao na iova mpitoro teny arivo azy na iova fiangonana injato azy nefa tsy ianao mihitsy ny manamasy tena dia le lalam-be efa voavoatra tsy handeha eo mihitsy ianao be dia be ny olona mieritreritra be dia be ny olona mieritreritra hoe tsy mahomby ngamba n'ilay fivavahana ity ka ianao no tsy mahomby ry havana malala satria ianao tsy manamasy tena eo tahin'Andriamanitra ny antsika tsirairay avy za manokana ambony ny finoko na ho an'izao fandaharana zao ny ara-panahintsika reto efa ampimanay foana ny ankizy ao anatin'ny groupe izay mpandray anjara reto fa ao aorianan'io dia hisy ahavo ara-panahy ngezabe hiakarantsika indray ao ambadika io na zao fandaharantsika zao ary za tena matoky ambony ny finoana mivady fa tena hiakatra ny ahavo ara-panahy n'izao fandaharantsika izao ary rehefa zay ny tonga dia manaraka daholo amin'izay ny zavatra rehetra fa za koa matoky ambony ny finoko ry havana malala aminareo rehetrarehetra zay vonona ny tena hoe hanamasy tena anona fahafoizan-tena ambony ny finoanay fa dia tena hoe andalo eo amin'ny fiainantsika Andriamanitra ary dia ho ravoravo amin'izay io efitra sy tany karakaina io dia tsy ravoravo tanana ntsony ianao ary tsy alemintsony no alika ao hiratra ny masonao dia andre ny sofinao dia hitsambikimbikina amin'izay ny mandringa rehetrarehetra halleloia dia ioby amin'izay ny feoanao dia hiboboky any loharano dia ho lasa reny rano mihitsy ny tany hevitra io hivavakytsika ho voninahitr'Andriamanitra sotranao Jesosy ny amin'izany teny zany ary matoky anao zay Jesosy fa tsy tonga fotsiny taminay zany teny zany tsy tonga fotsiny taminay zany teny zany fa tena misy olona tianao kasihana manokana eto Jesosy za matoky Jesosy malalo fa izay tsirairay avy reto dia tena hoe anana fiainana hafa mbola tsara lavitra noho ny amin'izao ndray aoriana zany fivadikanina izany ary zao sady zay Jesosy dia efa manasa anao asainay amin'ny omenay mihitsy anao mihitsy Jesosy androany ny invitation amin'ny alalan'ny fahamasinanay tena anao tahaka ny tamin'ny andro Josoa mihitsy hoe manamasina ny teninareo fa raha pitso tahaka izao halleloia dia anamasy teny izay ianao zay hiditra amin'ny fivadikanina tsy hoe ny fivadikanina vao anamasina anao tena fa zao ianao dia efa manamasy tena manana fifandraisana amin'Andriamanitra ka ao anatin'izany fivadikanina zany ny hanomezan'Andriamanitra anao ny sori-dalana ny loharano miboboky ny farihy tena izy fa tsy alonalona mitarehin-drano ry havana malala dia tahin'Andriamanitra ny antsika tsirairay avy za manokana ambony ny finoko tena ambony ny finoko ry havana fa hanao zavatra amin'ny fiainantsika Andriamanitra maherezy ianao tianao Jesosy tsisy antony tsy hitahin'Andriamanitra ny fiainanao zany tsy misy raha vonona ianao ny namasina ny tenanao aza mandany andro sy mandrera-tena kosa nefa raha hoe hifady anina 3 andro ianao nefa ianao tsy vonona iova fa mety ho reraka ihany ianao ary hitovy amin'ireny mpanao politika manao grève de la faim reny fotsiny ianao fa mety tsisy vokany zany fivadikanina izany fa raha hitra hifady anina ianao dia zao tapao ny hevitrao hoe za Jesosy tena tiako andalo eo amin'ny fiainako ianao fa andalo eo amin'ny fiainantsika Jesosy ry havana misaotra Jesosy zany ny fanirianay ary zany ny finoanay dia ho tonga aminay tsirairay avy anay zany Jesosy malalo atafio ny herinao zay Jesosy malala atafio ny herinao zay Jesosy malala ampaherezo zay Jesosy misy olona eto mbola tena anatin'ny fahotana fa Jesosy ianao hikasika an'izany olona izany ary ho lasa tena arikoriko an'izany olona izany ny fahotana sy ny tsy fahamendrehana rehetra fa angetaentan'izany fiainana miova izany zay tsirairay avy misaotra Jesosy da io manokana izao fandarana kelinay izao andalo eto ianao Jesosy andalo eo amin'ny tendrombohitra halleloia dia hitondra an'izany hoe valim-bavaka fahasoavana fitahiana misaotra Jesosy niderany aja sy ny saotra sy ny voninahitra ho anao ary ny devoly sy ny satana dia afaritra amin'ny ranao
tsy afaka hitsainiko anaty literaray tamin'izay nahafafy teto androany. Dia hitany tsirairay aby izy atokantrano isam-batan'olana ianao Jesosy a. Halleloia. Amen. Hivavaka ho an'ny firenentsika amin'izao fotoana izao a, mpandrotsika na vavintsika Roly a avy any Allemagne hivavaka ho an'ny firenena. Tainy tompo anabavy Roly. Tainy tompo pastera, tainy tompo daholo tsika rehetra, dia mbola hiara hivavaka ary tsika. Ny tompo Andriamanitra andrenanahary eo, izay rain'i Jesosy Kristy tomponay. Eny, tonga teto izahay, niaino ny teny masinao, ary tena tafiditra ao am-ponay tsirairay avy tokoa izany teny masinao izany. Mamy izany teninao izany, tena mamy toy ny tantely, ary mihoatra noho ny tantely izany teny masinao izany Andriamanitra eo. Misaotra anao izahay fa mbola nomenao ny mpanomponao izay namelabelatra izany teny soa, teny mamy izany taminay Jesosy a. Ny fiainanay rehetra ireto Jesosy a, dia atolotra eo am-pelantananao, mifona izahay raha nisy ratsy vitanay. Mifona izahay Jesosy eo, satria mety tsy nahy ny zavatra ratsy nataonay, na ny fiteninay na ny fihetsika izany. Ka dia hoentinay mifona eto anatrehanao Jesosy a. Indrindra moa raha ho tonga ny fifadikanana izay ho ataonay Jesosy a, dia mba olona vonona anatona anao daholo izay rehetrarehetra reto, ka tsy hanana ny fahotana intsony, fa angala izany fahotana izany, ary hanamasina ny tenanay izahay Jesosy a. Matony izahay Jesosy tonga eto dia matoky izahay, ary tianao izahay, dia manamasina ny tenanay izahay Tompo, ka raiso re Tompo ny fangatànay. Amin'izao fotoana izao izahay Tompo dia mangataka ho an'io firenena io, izay mbola mahantra sy fadiran'ovana, ary mbola betsaka ny olon-dratsy, betsaka ny manaonao foana, mbola tsy mahafantatra ny fisianao izy Jesosy. Eny mahafantatra izy Jesosy a, fa tonga ny resaka satana ka angatànay aminao mafy dia mafy izany Jesosy a, mba hiala amin'io firenena malalanay dia Madagasikara malalanay io Jesosy a. Ingan'io Jesosy, mba ho rava ny alonalina amin'ny tontolondrano, fa tena toky sy ino anao. Ary izahay Jesosy dia amin'izany fifadikanana izany dia mangataka ihany koa ny soa ho an'io firenena io. Tonga eto izahay Jesosy ary andohalika aminao, tena andohalika sy hitalao izahay rehetrarehetra Jesosy a. Tianay io tanindrazanay io, na dia tia lavitra be aty izahay, ka dia ny soa no tonga ao. Ny olon-dratsy rehetra Jesosy dia esory, fa avy amin'ny satana izany rehetra izany, ka izahay dia mila anao Jesosy a, mila ny fanahy masonao, satria fantatray fa ianao araky ny voalaza ny mpanomponao teo hoe ianao ny professeur ambony ny professeur, tsisy professeur mihoatra noho ianao Jesosy a. Ianao ny tena professeur ambony, ka afaka hanasitrana ny aretina rehetra, afaka hanala ny olana rehetra, afaka hanadio ny fony rehetra ianao Jesosy a. Ao aminao daholo izany fahatsarana izany, dia mangataka izany izahay Jesosy ho an'io firenenay malalana io. Amin'ny anaranao masina no angatahana izany Jesosy a, dia raina manokana ny anaranao, mino anao izay Tompo. Alleluia, misaotra Tompo. Amen. Alleluia. Soratsika an'Andriamanitra, misaotra nanabavitsika Rolia tao anatin'izany vavaka ho an'ny firenena izany. Dia ho tahin'Andriamanitra ane a, isika tsirairay avy tapitra eto ny fiarahantsika. Fiarahantsika ny tapitra, fa raha ohatra ianao a mbola te hiaraka aminay dia afaka miditra ao amin'ny site web any Aki Radio ianao www.andramakaizao.com, na koa ianao to dia mitapy fotsiny a ao amin'ny barre de recherche anao hoe Aki Radio a, dia fa tonga dia afaka maheno a, miditra anaty site ianao a, dia mihaino ny onjam-peo ianao a, dia maheno toriteny ianao isaky ny adiny 3 amin'ny 1, amin'ny 4, amin'ny 7, amin'ny 10 maraina. Raha bitso amin'ny 10 maraina averinao zao fandaharantsika izao a, raha tsy reny hatramin'ny voalohany ianao dia mbola misy toriteny afaka koa amin'ny 1, amin'ny 4, amin'ny 7, amin'ny 10 alina. Dia manentana anao hatrany a, fa mbola mitohy. Ialana tsia fa misy fotoana tsy tafiampita ny sary, fa miezaka ihany zay rehefa tonga ny sady. Dia rehefa naheto foana fa mitohy isan'andro a ny hetsika izay ataontsika amin'ny famahanantsika ny ankizy any Madagasikara ao amin'ny EPP a, Antandrokomby a, Anosy Zatondrefana.
dia ny fanomezana azy ireo misy fotoana diso kely amin'ny tena ireo folo maraina ilay izy fa ny après-midi no mena an'ilay yaourt sy ilay mofo mety cake kely zany na madeleine kely na beignet kely na ohatr' zany isan'andro atoizatsika foana hoe marapatonga ny mandra-patapitry ny taom-pianarana raha tsy hoe angalany ny vola am-pelantanantsika azy rirany any tanantsika raha misy azo ny tananao atao dia ataovy ho voninahitra Andriamanitra zany tsy ho anay zany vola zany tsy ho an'ny fandaran'Andriamanitra izao gratuit daholo ny zavatra ataonao eto miheno fandarana eto ianao gratuit mifady any ianao gratuit tsisy zavatra ataonao eto fa ny ataonao eto kosa raha mba misy azonao atao dia zao tsika raha entana dia anampy ny sahirany dia rehefa tsika ny amin'ny sahirana le vola izay alefanareo ka mandefa CMP amiko raha misy terem-panana reo hoe za mba te hanoana an'ilay sahirana ny Madagasikara dia raha isinay tany androa ary mbola tsy tonga aty kory zany dia foneran'Andriamanitra avy zato eny tsy manam-patapirana ne ho antsika tsirairay avy zay ny ela fa tahin'Andriamanitra raha mbola tsy tonga any amin'ny raolanitra Jesosy dia raha pitso amin'ny sivyraly tsika dia efa eo aneto tsayday miomana 26 27 28 zany hoe zoma sabotsy lahady ho avy zao fivadikana zay ranao fandarina andramika izao misakafana tsara aloha androany raha pitso manao tonga ny lakamisy dia manomboka antsika tsy sakafo tsony raha tsy ny lahady hariva indray ho tahin'Andriamanitra mahay reza daholo mankasitraka anao tsy verimaina fotoana laninao teto halleloia amen